Salama tsara. Ahoana natao raha hianatra momba ny groove itsika. Ao anatin'izay groove izay dia misy fitambaran'ireto lesona izay ho lazaiko aminao ireto. Misy style izay ampiasaintsika ao anatina hira dia hoe ampiasa gamme anankiray isika ohatra, gamme pentatonique. Dia avy eo ampiasa fomba fitendrintsika slap. Sy ireto soratako manaraka eto reto dia fitambaran'ireto no antsoina hoe groove. Dia azavaiko aminao ny lesona hitantsika ao anatin'izay. Voalohany indrindra, ny morceau rehetra dia misy tonalité daholy. Eto izao nanaovan'ny Marcus Miller anazy mi-basé tao amin'ny mineur ilay izy, 6e note mineur. Ny tonalité zao ré, fa nataony aty amin'ny 6e note ilay izy, mineur. Relatif an'ny ré no misy an'ny 6e note, io zao si. Eo tsika manao gamme pentatonique mineur. Afaka tohizana kely, tierce dia miverina. Zany hoe manisa case ianao 7e case, 10e case, 4e corde, index sy akikely. Tsy maintsy index sy akikely mihitsy nanaovana anazy fa tsy ohatr'izao. Dia midinao ambany eo manao an'ilay toy manaraka tsika. Eo amin'ny 3e corde, 7e case ihany. Tao amin'ny 9e case, 3e corde. Dia makato ambany ato tsika 7 bémol, ty octave-n'ilay izy. Jerevy tsara misy octave koa atao ambany ato. Ohatr'izay. Izay ny lesona. Rehefa ampiarintsika amin'izay ilay izy ataontsika ameron mba hampigroove anazy kokoa. Dia misy ihany koa ilay double stop, ohatr'izao ataontsika izao. Tierce sy ilay ty ambany ty miara-tendrena izy roa dia izay antsoina hoe double stop. Atao slap ilay izy. Dia amin'izay mivoaka ilay groove-n'ilay izy. Misintona ny index. Ampiarahana izy roa dia mahatavoaka an'izay. Ampiana ilay akikely akorisa. Dia misy an'ity fomba fitendry slap ty. Akibe daholo nanaovantsika anazy. Miakatra dia midina, dia miakatra dia midina. Akibe daholo. Takataka. Ohatr'izay. Takataka. Toy an'ilay izy manao numéro 1 tsika. Ohatr'izao. Dia midina ao ambany. Rehefa misy note tiantsika tendrena maneno zany ankoatran'ilay numéro 1 dia apitsika note fotsiny ao ambany izy ao anatin'ilay gamme pentatonique mineur ato ihany. Tsy mialo atsika, ao ihany tsika. Izay ny fomba fampiasantsika santunany amin'ireny groove ireny hitantsika tamin'ity morceau anankiray ity. Fa ny amin'ny courant ligne tsika miditra par détail izay rehetrarehetra izay. Mety hoe tsy ampy ilay fanazavana eto fa any amin'ny courant ligne tsika mianatra an'ilay izy. Mbola tsy tara ianao raha manao inscription amin'izao satria natokana ho anao ity cours ity. Mety hoe bassiste ianao, mety tsy bassiste ihany koa fa mety hoe claviste na batteur na guitariste ianao na saxophoniste na mpihira fa te hivadika bassiste dia mety aminao ity. Amin'ny fotoana fohy dia haintsika io raha toa ka manaraka tsara ianao, mankasitraka tompoko.